ny fahavonona ny mahakandida filoham-pirenena azy ho vidiana amin'ny 7 novambra izao Itaina Razafinjoelina. Ny malagasy rehetra no ampitsika amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy ny fifanampiana hoy izy. Noho izany rehetra zany dia manaiky ary vonona hiatrika fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny 7 novambra telo amby roapolo sy roa arivo. Fantatro fa maro ireo resy lahatra nefa manahy sy mitady lavinefy satria mihevitra fa inona izay mpampianatra mihoatra amin'ireo dinosaure politika mahery vaika sy mahery sandry. Ekena tokoa fa maro ny aya manoloan'ireo fomba nahazatratra izay fa azadiny kosa nefa miaradia vao tafita fa tsy tafita vao miaradia. Manam-pinoantsika ary vonona ary mirosatra amin'ny farana satria manana nareo volany leto androany anohana sy aradia hatramin'ny farana. Malagasy rehetra no ampitsika ho tafita amin'ny alalan'ny fifanampiana sy ny firaisan-kina. Malagasy ray tokana tsy azo vakina no antsoika aradia sy rahina manomboka androany ho an'ny firenentsika. Azadiny ny tsara sy ny marina dia ampy ahombiazana. Averiko ny tsara sy ny marina dia ampy ahombiazana.